Mihira firam-baovao ho an'i Jehova. Mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra. Mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjena mahafaly. Ambarao any amin'ny jetilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsaran-tarehy no amin'ny fitoerany masina. Zao dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray izay any an-danitra, mbola velom-pisaorana anao ny fonay tratra ty sabata masina izy ity, izay fotoanay hideranay sy ankalazanay ny anaranao, ary koa isaoranay fa mbola nomenao an'iny enemana lasa iny izahay. Ingany ity sabata masina ity, mba sabata afanay mifandray aminao, ary afanay koa manavao ny fitiavanay ianao. Ingany ny zavatra rehetra vita no taminay mba afanay manatona anao hatrany. Da io reo izay tsy afaka miaraka aminay eto, enao koa ny omban'izy tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy ireo, ka omban'ny fahasoavanao ihany koa izy ireo, amin'ny anaranao Jesosy io. Amen. Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro Tomasa fony tany anefitra. Yeah.
zao dia hiaraka hivavaka handritry tena andohalika tsika. Dia Andriamanitra nahary izao rehetra izao, izay mitoetra ao amin'ny fitoeranao masina. Misaotra indrindra ary mankasitraka midera mankalaza ny be ny voninahitra ao tia fiangonana ity androany, satria nomenao fahafahana manokana, nomenao tombony manokana mba ho tonga eto hiona aminao araka ny teninao manao hoe mana-masina ny androko masina. Andriamanitra ho efa nomenao tokoa ny famelan-kelo, efa voatolotra ho anay tsirairay avy izany famonjena izany. Indrisy Andriamanitra ao aminay dia feno fandavana, feno fiandrasana andro, feno fandaniana fotoana ko andreto izay mahatsiaro ny tsy famendrehanay rehetra amin'ity andro masina ity dia mamelany elokay, manasany fahotanay amin'ny ran'i Jesosy Kristy fa mino an'ilay Jesosy Kristy mpanavitra ny olona rehetra izahay. Ninona ota sasana ataonay, ninona fitehirizana ota ao anatinay ao. Andriamanitra ho levony androany amin'ity andronao masina ity mba ho madio mangatrakatraka eo aminao ny tsirairay avy. Raha misy koa olona nivelany ihany fa tsy tonga eto amin'ity fiangonana ity, mendrandranao amin'izao andro masina izao. Andriamanitra noho ny famindraponao, ingane mba hiaino azy ireny ianao ka amela ny elony tahaka ny amelanao anay androany. Ndreto izay Andriamanitra miantso ny anaranao androany, mankasitrahany fivavakay ary manatrehany izao fotoam-pavahana izao mba hoanitra manimpofona eo anatrehanao. Ka ny andronay sisa Andriamanitra dia ho feno fifaliana iravoravo eo anatrehanao ary hitondra ny fahazavanao sy hanandratra avy ny voninahitra inaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Izay ity amin'loana dia faly miarahaba anareo indray tratrizao sabata masina izao. Koa raha misy olona izay samy vao tonga eto amin'ity fiangonana ity dia iangaviana izy ireo mba hitsangana ary teniny anarany. Je vous invite à vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Yoann et je viens de la Martinique. Bienvenue. Moi, c'est Tristan, je suis son frère et je viens de la Martinique aussi. Bienvenue. Bienvenue. On a un petit présent pour vous, du coup, je vous invite à rester debout. Fa izao no Andriamantsika ary olona fiandry sy ondry tandremana isika. Désolé. Miderany Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika
ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Alleluia. Amen. Manomezany Jehova ny vohinaitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo amin'ny kianjana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanatitra sy ny ampavolony. Marina fa misy fandalovana anankiroa. Ny voalohany dia natokana ho an'ny fanatitra sy ny ampavolony ary ny faharoany kosa natokana ho an'ny projet an'ny fiangonana.
hiara hivavaka isika. Andriamanitra ranay izay any an-danitra misaotranao izahay satria mbola afaka namerina ny ampafolony sy ny fanatitra izay isombony amin'izay nomenao anay. Ianao ny androsaka hatrany ny fitahianao aminay. Ary engane izahay mba hovonina ihany koa hanolotra ny fonay ny tenanay ho anao isan'andro isan'andro. Entinay ambavaka aminao eto ihany koa Olona Josefa sy Valisoa izay hitondra ny teny ho an'ny vahoakanao. Ianao anie no ametraka ny teny eo amin'ny molotr'izy ireo ary ampisokatra ny fonay handray ny hafatra. Dia ny fotoana rehetra izay ho toto-sainay manaraka dia mbola eo ambany fiahiana ho hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Raha mbola eo am-pitsanganana isika dia handray ny baibolitsika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:20, Matio 7:20 andininy 9:20 hatramin'ny 20. Matio 7:20 andininy 9:20 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia, ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy dia niankohoka, fa ny sasany niahanahana. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana ianareo dia atovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tahina ny teny asoantsika.
j'invite tous les enfants à venir devant, s'il vous plaît. Qui n'est pas une fortifie, c'est lui ma source de joie. M'a donné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Chantons, chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, ça va? Vous n'êtes pas trop malades? Il fait froid, hein? Ouais, il fait froid. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Floriane et qui a un super meilleur ami qui s'appelle Bertrand. Et donc Bertrand, son anniversaire, c'est bientôt, c'est le 2 janvier. C'est très bientôt. Et Floriane, elle veut préparer un super anniversaire surprise pour Bertrand. Un super anniversaire avec tous les amis de Bertrand. Alors du coup, Floriane, elle va envoyer des lettres à tous ceux qui habitent à Bordeaux, qui ont fait la colonie de vacances avec Bertrand à Bordeaux. Elle va appeler tous ceux qui habitent à la montagne, qui étaient partis faire du ski avec Bertrand aux Alpes. Et elle va appeler aussi le correspondant de Bertrand. Vous savez, c'est quoi un correspondant ou pas? Ok. Donc un correspondant, c'est quelqu'un avec qui habite dans un pays étranger et avec qui on peut venir chez lui pendant une semaine. Et après, cette personne, elle vient chez nous. Donc elle a appelé le correspondant de Bertrand qui habite en Suisse. Et elle va appeler tous ses amis de l'école, ses amis de partout, du club de basket. Et puis, le 2 janvier, Bertrand, il arrive chez lui. Et là, surprise! Il y a tous ses copains pour l'anniversaire surprise avec Floriane qui a tout préparé et qui a invité tout le monde. Et donc, Bertrand, il était très, 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 très content. Et est-ce que vous aimez bien les anniversaires surprises, les enfants? Non? Oui. En général, oui, vous aimez bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que des anniversaires surprises, les enfants? Quoi? Non, vous n'avez pas d'idée? Moi, j'ai une idée. Moi, je connais quelque chose de encore mieux qu'un anniversaire surprise. C'est un endroit où on sera toujours content, on ne va jamais pleurer. On ne sera pas malade comme moi aujourd'hui parce que moi je suis malade. Il ne fera pas trop froid et on mangera beaucoup de fruits et on sera content et en bonne santé. Et donc cet endroit, j'espère que vous avez deviné, c'est le ciel. Et donc nous, on est tous des disciples de Jésus et on va inviter tous nos amis à venir à cet endroit. Comme ça, on sera tous contents, tous ensemble et on sera très heureux. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais vous partager et j'espère que vous passerez un bon sabbat. Merci. Mbola miaraba mamerina indray ny tsirairay avy ny tenako tratrany ity sabata ity. Indrindra miaraba ho an'ireo izay manaraka amin'ny internet zany. Engany ity fotoana manokana ity tsy fotoana azahoantsika fahasoavana ho an'izay tonga eto fa ho raisin'ireo izay manaraka any ivelany ihany koa. Hitatsika araky ny voavaky teo ny afatra nomeny Jesosy Kristy ho an'ireo mpianatra. Androantsika dia izara ny mikasika ny zany atao hoe mpianatra zany eo amin'ny fandraisantsika azy ao amin'ny ara-baiboly fa satria Jesosy raha nanomboka ny ministerany izy dia
teo amin'ny 17 taonany izy nanomboka izany. Ary ny zavatra nataony voalohany indrindra dia namory mpiara-miasa aminy ireo olona izay niara-ny asa taminy akaiky dia ireo mpianany zany. Araky ny hita ao amin'ny teny soratra masina dia laza fa nanasa matetika olona maro izy. Ary raha jerevantsika ny ao amin'ny voalaza ao Matthieu 7, mialatsy indrindra fa misy vidéo ao amin'ny PowerPoint azafady mba afaka mandefa izy mba ahafahan'ny rehetrarehetra mizara izy. Ao amin'ny Matthieu 7 ka ny 7. Matthieu 7 ka ny 7. Ary noho ny alina teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu nipetraka teo ampamoriketra, ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ahy. Dia nitsangany Matthieu ka nanaraka azy. Ry havana, Jesosy kio androany eto amin'ity fitoerana ity dia manasa anao koa mba hanaraka azy, mba ho mpianany zany. Mangataka anao izy, manontany anao izy raha teo tonga mpianany koa ianao. Ny zavatra mipetraka nefa dia fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny dikan'izany atao hoe mpianatra zany. Raha mampiasa ny ohatrany hoe teny baiko araky ny hitatsika, izay hitatsika isan'andro dia zany mpianatra zany dia atao hoe étudiant, apprenti, na olona koa hoe manaraka formation. Zany hoe misy olona manaraka azy zany, olona hoe mpampianatra anazy, mandray andraikitra anazy, ka mampita ny fahaizany amin'izany olona izany. Ao amin'ny Baiboly dia misy zavatra hitatsika koa fa tamin'ny Mosesy koa dia nanana mpianatra izy izay atao hoe Josoa. Elia nanana ny Elisy izy ho mpianana, ary Davida nanana ny Salomona zanany izy ho mpianana. I Jona mpanao batisa koa dia nanana mpianatra izy, ary fantatritsika tsara fa ny apôstôly Paoly dia nanana mpianatra antsoina hoe Timoty. Ny amin'ny Baiboly moa misy fomba filaza azy tsotra matetika fa zany atao hoe mpianatra zany dia misy olona manaraka azy, manofana azy. Olona anankiray zany ampianarina. Izay no zavatra azony andraisantsika voalohany indrindra faharoa manarakaraka izany, araka ny voalaza amin'ny Baiboly, dia ny mikasika ireo 12 lahy izay nifidiny Jesosy ka natsony ihany koa hoe apôstôly Paoly, apôstôly. Ny fahatelo manaraka, raha mijery ny eo amin'ny Baiboly, inona koa zany atao hoe mpianatra izany? Tsy inona akory fa ny mpianatra dia izay milaza azy ho kristianina. Ny dikany dia kristianina ny atao hoe zany hoe mpianatra zany. Fa satria rehefa nitombo ireo olona nanaraka ny Jesosy ka nitatra hatrany Antiokia dia natsoina hoe mpianatra koa ireny reny izay niovafo. Hitatsika zany eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:12 ka ny 9 fa 4. Marina fa talohan'izany fotoan'izany dia tsisy hoe nitsona an'izany hoe mpianatra zany, fa androany maraintsika dia ijery manokana inona ny fomba nampiasain'i Jesosy an'izany atao hoe mpianatra zany, inona marina nandrasan'ireo mpianatra ireo tamin'i Jesosy. Matetika Jesosy dia mampiasa fiteny tsotra momba ny atao hoe zany hoe mpianatra, étudiant, élève, discipline, na koa hoe miolona miofana. Kanefa tsy vitan'izay ihany fa nomeny dikany mafonja ny dikan'izany atao hoe mpianatra zany. Andeha ary ho jerevantsika ny tena hoe dikan'izany hoe mpianatra zany. Tsy indray mandeha fotsiny Jesosy ny teny tamin'ireo olona
ataoko hoe tanoanao impolo tanoany zany izy ny teny hoe raha tia ho mpianatra nareo dia ataovy zao nataonareo raha te hanaraka ianareo. Ary andehany ho jerevantsika ny dikan'izany atao hoe mpianatra zany, fa satria ny mpianatra dia mahafantatra tsara ny fitiavan'i Jesosy, mahafantatra an'izany atao hoe fitiavan'i Jesosy zany. Inona moa zany atao hoe fitiavan'i Jesosy? Mbola petraka foana matetika foana ny fanontaniana, ahoana ny fomba alalako an'izany atao hoe fitiavan'i Jesosy zany. Raha te afantatra tsara ny fitiavan'i Jesosy tsika dia manokana ny fotoanantsika rehetra miaraka aminy, manokana fotoana maro mihitsiny amin'ny fiarahana amin'i Jesosy zany. Fa satria nahoana rehefa misy ny fifandraisana amin'ny olona anankiroa, rehefa manokana fotoana lava amin'izany fomba fifandraisana zany dia ahitana tombontsoa ilay fifandraisan'ilay olona anankiroa. Tsika tsy azontsika atao mihitsy no ho tonga ho mpianatra à temps partiel na fotoana fotsiny, fa satria raha maka olona mpampianatra itsika hanofana atsika, tsy le mpampianatra no ataoko hoe manao izay irindrana ny aplan du temps atsika, fa anjaratsika no manao izay ifarindra amin'ny fotoana ananany zany. Tsika dia tsy tokony mpianatra ataoko hoe ndray androany ampianatra rapitso ahako adiniko zany, na mpianatra fotsiny na fotoana vitsy fotsiny na minitra fotsiny isan'andro zany. Mila mandany fotoana mihitsy rehefa mpianatra. Aminareo mpianatra, ninona nataonareo rehefa misy zavatra ianaranareo dia tsy maintsy mandany fotoana ianareo, ary zany fotoam-pianarana zany dia karazana responsabilité tena andraikitra lehibe mihitsy no andraisanareo an'izany hoe fotoam-pianarana izany. Manana mpampianatra ianareo, dia ianareo mpampianatra iny olona iny. Andehany jerevantsika ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 12 ka ny 5:20, Jaona toko 12 ka ny 5:20. Fa satria eto misy ohatra mazava mihitsy izay fomba nitondrany Jesosy zany atao hoe inona no zavatra andrasan'ny mpianatra. Zao ny voalaza: raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toerany mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny iray. Misy zavatra anankitelo lehibe mihitsy, zavatra lesona azontsika amin'ny toko sy andininy io. Ohatra zao na olona anahako na mipastera aza, dia ny adidiny voalohany anankiray dia karakara ny fitombon'ny ara-panahinareo. Tsy vitany hoe tsy indraindray fotsiny na fotoana vitsy fotsiny, fa matetika ny pastera dia manana andraikitra lehibe mihitsy ao amin'ny fiainantsika amin'ny fitombona ara-panahy. Tiako tafalatsaka ao anatin'ny eritreritrareo fa ny fotoana, ny fitombona ara-panahy dia resaka safidy. Andriamanitra tsy manery anao mihitsy ny tombo, avelany ianao no ataoko hoe aka ny fanapahan-kevitra ao. Raha ohatra ka mijery amin'ny toko sy andininy teo tsika, mba eritrereto tsara hoe raha misy olona manompo ahy, zany hoe maniry mihitsy le olona anompo an' Jesosy Kristy. Raha ohatra jerevantsika eo amin'ny teny vazaha moa izy hoe si quelqu'un veut être à mon service, zany hoe ianao mihitsy no maniry anao an'le izy dia aoka izy anaraka azy, anaraka ahy. Moa ve
iritsika marina ny tombo ara-panahy. Ny fitombona ara-panahy dia tsy zavatra ohatrany hoe azo automatiquement mandeha ho azy le izy, tsy zavatra hoe tonga ho azara fotsiny amin'izao ny fanaovana zany anarana zany fitombona ara-panahy zany, fa zavatra ataonao atsitrapo. Anjaranao no misafidy marina ny natao an'izany hoe hitombo ara-panahy izany. Jesosy dia milaza aminao, omeko safidy ianao amin'izay zavatra tianao. Fa ny zavatra tiako ampitahina aminao, ampitaiko aminao, dia ny alalanao izany ny fitiavako izany, ny fitiavako ho an'ny hafa, ary ny fitiavana izay azoko zaraina aminareo. Asa raha fantatrareo fa matetika misy olona melehibe izy, miantitra eny izy, fa tsy mitombo mihitsiny izy raha resaka atao hoe ara-panahy izany. Asa raha ainareo tsara ny tiako lazaina amin'izany zavatra tiako tenenina amin'izany. Misy olona mitombo izy, eny izy, eny am-piangonana eny izy, fa raha resaka ara-panahy zany izy dia tsy matotra mihitsiny, na tsy midika ininona mihitsy zany atao hoe resaka ara-panahy zany. Zany hoe tsisy miatra aminy zany ny zavatra lazaina any momba ny resaka ara-panahy zany. Zany hoe reny karazan'olona ireny dia karazan'olona tsy ho matotra mihitsy izy ao amin'ny fiainana. Raha ohatra tsika manana fifandraisana, kanefa manana fifandraisana ety dia ety miaraka amin'ilay andriamanitrintsika, tsy zany akory ny etintsika anabatiny sasany, na anabatiny rahalahinao, na anabatiny vadinao, na anabatiny ray aman-dreninao, fa satria mety mbola mitaritarika eny izy, tena mbola mila fanampiana izy. Ampiasao izay fanananao an'izay fifandraisanao amin'Andriamanitra izay ho anomponao any hafa. Fa nefa kosa raha miataka amin'Andriamanitra ianao, asa moa ve Andriamanitra miala eo amin'ny toerany na miala izy? Matoanao miataka amin'Andriamanitra dia safidinao izay, fa Andriamanitra dia tsy miova eo amin'ny toerany mihitsiny. Fa raha ohatra ianao ka miala eo aminy, dia safidinao ny tombo na hijanona eo amin'ny fitombona ara-panahy izany. Ny fitombona ara-panahy dia zavatra mila fanapa-kevitra na ataoko hoe engagement, zany atao hoe fitombona ara-panahy izany. Raha ohatra ka te hitombo hatrany hatrany ianao, dia tsy maintsy maka fanapa-kevitra. Zany fanapa-kevitra zany dia raisiko toy ny hoe fanikempinoana na fijoroana vavolombelona. Zany fanapa-kevitra zany dia asehanao amin'ny alalan'ny fanaovam-batisa ho masim-bahoaka izany. Marina fa efa farany ity zao ny taona, efa akaiky ny taona vaovao ny roapolo sy roa arivo taona, ny roapolo sy roa arivo, taona roapolo sy roa arivo, koa asa raha ao anatin'ny saitsika na ao anatin'ny fotsika ny hoe aloha hijanona amin'izay, tsy hijanona ho zaza ara-panahy intsony, fa akadigana manaraka indray. Indray mandeha izay nisy gropin'olona torista zany nandalo tanàna tsara tarehy kely, ary malaza ihany koa ilay tanàna na dia zany aza. Dia sendra nahita lehilahy antitra tao amin'io tanàna io izy, zareo mpitsangatsangana zany reo torista na tanàna io, dia misy olona malaza ve olona teraka tamin'ity toerany ity?
tena maly le lahantitra nanao hoe aha zazakely daholo no teraka teto fa tsy nahita n'izany olon-dehibe sy olona malaza fantatrareo zany na mety hoeritreretinareo zany izahoko tateo ny avina fa ny olona zay avy ny fafo ka nanolo tena anaraka an'Andriamanitra dia raisina toy ny olona teraka vaovao izy ary manomboka amin'ny fiainana ara-panahy dia tsy maintsy manomboka amin'ny mazaza kely eo amin'ny Kristy anazy rahany mikarakarahan'ireny olona ireny ho tonga amin'izany tanjona izany kanefa eo Andriamanitra eo koa isika ireo mpanompony miasa miara-miasa aminy mba ahafahantsika mahatonga an'ireny olona ho manapaka maka fanapa-kevitra ireny. Ny fanirian'Andriamanitra dia ny tombontsika ahatonga tsika ho matotra mba ahafahantsika mba manana influence na vavolombelona amin'ny olona manodidina atsika. Asa raha tadidinareo zavatra efa voalaza teo izy zay hoe dia oka izy anaraka ahy satria tsy maintsy misy zavatra hitan'ny olona ahafahan'ny olona manaraka anao eritrereto tsara zay hoe aoka izy anaraka ahy kanefa raha anaraka ahy tsy maintsy misy an'izay le atao hoe faniriana ianao mihitsy nitehanao an'le izy ka noho izany rehefa manaraka azy isika dia tokony hitombo amin'ny fitiavana Jesosy Kristy isika. Ny fitiavana an Jesosy Kristy ny alalantsika amin'ny fitiavana Jesosy Kristy no ahafahantsika no mitombo ara-panahy raha akasahantsika izany. Ianao tsy afaka hijanona foana eo amin'ny toeranao raha ohatra ka te hitombo ara-panahy ianao. Tsy afaka mipetraka eo amin'ny toerana io foana ianao fa tsy maintsy mandroso ianao, tsy maintsy mandeha ianao. Tonga amin'ny fitenenana hoe tsy maintsy mihetsika ianao raha te hitombo. Ary zany toe-javatra zany dia amin'ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy no azonao ampiarina zany fomba fisainana izany hoe rehefa misy zavatra tianao atao dia tsy maintsy mihetsika ianao fa tsy maintsy mandeha mialoha mandroso ary arakaraka ny androsonao no mampitombo anao ara-panahy. Hitanareo rehefa manambady ianareo asa n'inona ny zavatra fantatrareo hitsapanareo fa mihitanareo fa misy zavatra mitombo, misy zavatra mandroso eo amin'ny fiainanao. Rehefa teraka indray ianao dia hitanao fa misy zavatra mitombo sy mandroso hatrana. Isaky te handroso ianao dia tsy maintsy maka fanapa-kevitra. Ary zany fanapa-kevitra sy fandrosoana izany dia mampandroso anao hatrany hatrany aka androso amin'ny etapo. Hitanao fa misy fandrosoana zay ataonao mandeha any amin'ny kolejy ianao na makany amin'ny université ianao dia anisan'ny zavatra mampandroso anao koa izany zavatra zany, mampandroso anao ary manampy anao hitombo. Isaky ny manao maka fanapa-kevitra ianao dia tadidio fa tsy maintsy mitombo eo amin'ny fiainanao. Ary rehefa tsy maka an'izany fanapa-kevitra zany ianao ao amin'ny fiainanao dia hijanona tsy ho matotra, tsy misy famatorana mihitsy eo amin'ny fiainanao. Ny fangalana fanapa-kevitra riavana dia dika ny famatorana ihany koa. Fa satria rehefa maka fanapa-kevitra ianao dia ny fanapa-kevitra rehetra izay noraisinao dia milaza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Kanefa ry havana misy ihany koa ny olana fa satria tsy afaka maka hevitra, maka fanapa-kevitra amin'izao zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny sainao na amin'izay zavatra hitanao ianao
tsy azonao atao zany ny zavatra zany fa satria mila mitandriny ianao fa satria indraindray misy zavatra tsisy dikany tsisy ahitanao tombontsoa izany fanapahan-kevitra izany. Ny adidinay malolona anay na ny pasteranay dia manampy ihany koa ny mpiara-mivavaka mba anao sivana an'ireny zavatra izay tsy mitondra tombontsoa na famatorana na afahantsika mitombo ara-panahy izany. Marina fa mety amin'nisy tsika ihany tokoa manana fahasahiranana ahafahany manao fanapahan-kevitra anatin'Andriamanitra ka tsy ahafahany mitombo ara-panahy. Fa satria nahoana feno zavatra be dia be ao anaty sainy, maka engagement maro be izy. Misy olona tena alaina daholo zao zavatra zao, tsy maintsy manao an'ity, tsy maintsy manao an'izao izy. Rehefa nefarany tsy tantsony izay ale, very izy. Marina fa misy ny fanapahan-kevitra tsara, misy ihany koa ny fanapahan-kevitra ratsy, tsy tokony ho izy. Misy fanapahan-kevitra izay mandalo amin'ny fiainanao, izay tsy maintsy tanterahanao zany. Ary misy koa ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy avelanao fa satria tsy mendrika anao izany. Tadiro ry havana fa Jesosy nandritry ny 3 taona izy niaraka tamin'ireo mpianan'ireo na mpianatra azy. Nalainy ireo mpianatr'ireo, nasainy naka fanapahan-kevitra lehibe, mety misy nasainy naka fanapahan-kevitra kely ihany koa izy. Fa isaky ny maka fanapahan-kevitra ireo mpianatr'ireo nitondrany Jesosy Kristy anazy, dia natombo ny tany fanapahan-kevitra kelikely elony, natombo ny fanapahan-kevitra miavoavo, dia nefa rany natombo ny nataony avo dia avo mihitsy ny niveau. Salama zany ny fomba nitondran'Andriamanitra Jesosy Kristy an'ireo mpianatr'ireo, ary ohatran'izany ihany koa ny lalana rahantsika. Jesosy raha nanomboka ny asany izy dia salam'izay ny fomba miasany. Hojerevantsika ny eo amin'ny Jaona 1:7-9 hoe ahoana hoy izy, avy fa ho hitanareo, nataon'le olona izay isotomana an'le olona tsikelikely, vetivety tsikelikely. Nasainy alony, nataony zavatra tsotra dia tsotra mihitsy fomba nanasainy an'ireo mpianatr'ireo. Dia fanontany tena reo mpianatr'ireo fa andeha ho aiza ary hitondran'le rangahy tytsika ity. Dia hoy izy Jesosy, avy fa ho hitanareo. Ary inona ary zavatra nataon'i Jesosy tamin'ity? Nalefa ny tsikelikely ny fomba nitondrany an'ireo mpianatr'ireo. Avy fa ho hitanareo ny zavatra ho asehoko anareo. Ary ohatran'izany ihany koa ny fomba hitondranareo ny mpiarabelona aminareo, mpanolo vodorindrina aminareo. Avy tongava jerevanareo, tongava ty am-piangonana fa ho hitanareo. Tsisy zavatra afaty anao reo mihitsy ny atongavanareo miaraka mivavaka aminay, fa avy fa tongava fa ho hitanareo zany. Zany ny fomba nitondran'i Jesosy an'ireo mpianatr'ireo sy ireo olona izay nasainy zany. Ary rehefa tonga teo dia nasainy nandroso tsikelikely. Ary fanapahan-kevitra izay nanaovan'i Jesosy taminy dia hoe andeha hanaraka ahy. Zany hoe voalohany zany, avy fa ho hitanareo, avy fa ho hitanareo. Ary noho ny avy eo dia nitohizany amin'ny hoe andeha hanaraka arak'izay hitanareo amin'ny Matthieu 5:5. Betsaka ny fanasana izay nataony tamin'ireo vahoaka, fa nataony tsy moramora zany fandehany zany fanasana izany. Ary ny zavatra nataon'i Jesosy, izany fanasana nataon'i Jesosy zany dia nentiny ihany koa mba
anomezana izy ireo zay zavatra ilainy ireo olona ireo. Andeny ho jerevantsika eo amin'ny Matitoko faha 1 ka ny 7 hoe Matitoko faha 1 ka ny 7 dia hono izy makanesa ty amiko ianareo rehetra sy mavesatra sy tsy mavesatretana, miasa fasatra sy mavesatretana, fa zany no hanome anareo fitsaharana. Dia jerevantsika koa amin'ny Jaona 7 ka ny 7 tapany faharoa, raha misy olona mangetaeta aoka izy anatona ka isotro. Dia toy izy atsika amin'ny Jaona 9 ka ny 12 tapany faharoa, izay manaraka tsy mba andeha any amin'ny maizina fa anana fahazavanaina. Zany hoe naporisian'le olona ho tonga tsikelikely. Zany hoe dia noho ny avy eo ny entiny nomeno andreo zavatra tiany ho tatiavin'izy ireo amin'ny fiainany zany. Misy tokisendinina izay nafinaritra ihany koa izay voalaza ao amin'ny Jaona 1 ka ny 12 manao hoe fa satria nasainy ireo vahoaka dia ahoana ho Jesosy tamin'ny ireo vahoaka ireo, avy isakafo. Zavatra mitranga koa ao amintsika zany zavatra zany, avy isakafo. Zany hoe teto zany ainy Jesosy mihitsy nampitambatra ny sakafo ara-panahy sy ny sakafo ara-nofo mba entina anitonana an'ireo vahoaka ireo. Ary tamin'izany fomba nitondrany Jesosy ihany dia nakarany Jesosy tsikelikely ihany ny niveau nataon'ny sarotsarotra ihany le izy, ary nangatahany Jesosy mihitsy zany niveau zany mba hiakitra ao ampianaranareo koa nareo. Rehefa any ampianaranareo tsy mijanona 6e foana ianareo fa misarotsarotra foana, mandeha étape par étape foana ny fianarana arahanareo. Ary le Jesosy dia ohatran'izany ihany koa ny fomba nanaovany azy. Tsy voandroany zany miakatra klasy ihany zany fa efa tamin'ny andron'i Jesosy dia efa tanteraka zany. Ahoana izy voalaza ao amin'ny Marka 9 ka ny 7 tapany ambany, tapany faharoa. Fantatritsika tsara daholo ireo tokisendinireo. Avy manaraka misy afaka mamaky ve amin'ny Marka 9 ka ny 7 ka ny tapany faharoa. Raha misy te hanaraka izy dia aoka izy andany tenany. Misy afaka mamaky ve koa amin'ny Matthieu 9 ka ny 12. Matthieu 9 ka ny 12. Misy afaka mamaky koa ve eo amin'ny Luka 7 ka ny 17 tapany faharoa. Luka 7 ka ny 17 tapany faharoa. Misotra. Hitanareo fa nakarany Jesosy tsikelikely foana niveau ny zavatra nangatahany ireo mpianatra ireo, ary nankataka engagement hatrany Jesosy amin'ny na ny fampianarana ny fianarana ny tenin'ny soratra masina zany na ny fandraisana ny andraikitra zay tokony ho raisin'izy ireo. Ary raha tsy zany tsy afaka ny tombo ara-panahy mihitsy izy ireo. Ohatran'izany koa fomba hitondrantsika ny sasany rehefa tonga afahantsika mampitan'izy ireo
ny fitiavan'i Jesosy Kristy mba asaina ho tonga ty fiarahantsika mivavaka rehefa maraina izany, ary rehefa tonga ty mivavaka aty am-piangonana izy ireo dia asaikitsika ihany koa izy ireo hianatra ny teny soratra masina, na hianatra ny teny soratra masina na any atokantranotsika, na hianatra teny soratra masina aty am-piangonana, na hianatra teny soratra masina miaraka amin'ny pastera izany. Raha satria izany ny fomba hitondrantsika ny olona anantona an'i Jesosy Kristy sy hanompo azy. Ary entintsika ihany koa izy ireo na andeha manao asa soa, na andeha amangy ireo olona marary, na andeha amonjy ireo zay very zany ny fomba hitondrantsika an'izy ireo. Zay ny anisany anankiray zay afahantsika mitondra ny hafa izany. Ary zavatra manarakarak' izany koa dia tokony asehontsika ihany koa, izany hoe inona zany atao hoe fitiavana avy amin'i Jesosy Kristy izany. Tsika raha te hanana an'izany fitiavana amin'i Jesosy Kristy izany dia tokony anokana fotoana betsaka amin'ny fiarahana aminy. Ary zany fiarahana amin'i Jesosy Kristy izany dia araka ny voalaza teo dia zavatra safidy, c'est un choix, c'est un engagement ny fiarahantsika amin'i Jesosy Kristy. Ary ny fitombona ara-panahy dia dikan'izany atao hoe fitombona ara-panahy izany dia ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy. Raha tsy misy ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy dia tsy hisy mihitsy ny fitombontsika ara-panahy. Fitombona ara-panahy ry havana dia tsy karazana règle izy io na misy hoe resaka rituel na resaka formule, fa fitombona ara-panahy dia ny fiarahantsika miaraka amin'i Jesosy. Tadidio ilay teny voalaza ao amin'ny Jaona 2:12-19 dia manao hoe raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy. Ary dia ao koa, tadidio tsara ny tohiny, dia ao koa ny itoeran'ny mpanompoko. Izany hoe fitombona ara-panahy dia fiarahantsika, ny fiainantsika amin'i Jesosy Kristy. Zany ny planin'Andriamanitra, zany ny planin'i Jesosy hatramin'izay, hatramin'ny voalohany mihitsiny. Raha jerevantsika ny eo amin'ny Marka 4:4, Marka 4:4 izay manao hoe ary nanendry 12 lahy izy ho ao aminy sy irahany hitory-teny. Zany hoe izay nantsony hoe apôstôly zany. Inona ny dikan'izany atao hoe mpianatra zany? Ny mpianatra dia andeha hanao asa fitoria filazantsara. Marina fa Jesosy Kristy tsy eto anivontsika izy na ao amin'ny fiainanareo, tsy hitanareo maso izy, tsy hitanao ny vatana mivongana eto izy amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fomba alalanareo raha tena hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy nareo amin'izao fotoana izao? Andeha ho vakitsika ny eo amin'ny Tesalonianina 1:1-9, Tesalonianina 1:1-9 sy 12. Ahoana lalalantsika fa eo amintsika miaraka amin'i Jesosy tsika? Tesalonianina 1:5-12 mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Izany hoe mila miresaka aminy isan'andro tsika, isa-mandrakariva isika. Zany ny zavatra tokony ataontsika raha ohatra ka te hiaraka amin'i Jesosy Kristy tsika. Marina fa indraindray ahako afaka miresaka aminareo sady miresaka amin'ny le tompo izay any an-danitra. Matetika rehefa misy olona manontany anahy misy toe-javatra sarotra ho vahaolana zany, dia matetika tena manontany Andriamanitra hoe Andriamanitra mba
meo hevitrako inona ny fomba andaminana nyty toejavatra anankiray ity dia marina fa Andriamanitra raha mamaly anao izy tsy mamaly anao amin'ny feo ienonao izy fa mamaly anao izy mametraka zavatra ao am-ponao izy bitsibitsika eo amin'ny sofinao izy ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra misy fifandraisana miaraka ao amin'Andriamanitra dia eo no ahitanao ny hoe afaka mifanakalo hevitra amin'ny ako manjary moramora ny fifandraisanao amin'ny tomponao rehefa miaraka amin'ny foana isan'andro ianao. Marina fa Andriamanitra dia mameo antsika hevitra ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ny saitsika. Me mazava tsikelikely ny fomba fifanakalozatsika amin'Andriamanitra. Izany no atao hoe fitomboana ara-panahy. Raha ohatra isika raha mitombo ara-panahy dia moramora amintsika ny mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra izay ampitainy amintsika ary mamaly atsika eo amin'ny fanahintsika izy. Fa raha ohatra kosa raha Satana ilay devoly kosa no mametraka hevitra ao anatin'ny fotsika na ao anatin'ny saitsika dia tadidio zany fa tentation zany na ataoko hoe makafanahintsika izy. Marina fa Satana tsy misintéressé amin'ny zavatra tsisy dikany mihitsy izy ary hitantsika eo amin'ny ara-baiboly zany satria Satana mpangalatra tsy hiditra ao an-tranonao izy raha ohatra ka trano vida tsisy inona ny ao anatin'ny tranonao fa Andriamanitra rehefa mame zavatra atsika izy manoro hevitra atsika izy dia mame hevitra madio mahitsy afahantsika manao zavatra araka ny tokony izy. Izany no atao hoe tsilotsaina na tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina dia izy dia tokony ao anatin'ny tenantsika mihitsy izy. Arakaraky ny iarahantsika aminy amin'ilay tompontsika dia mino azotsika antoka ny fitombontsika ara-panahy zany. Fa raha ohatra tsika mijanona matoritory eo ihany dia tsy hitombo mihitsy tsika fa hijanona amin'ny toetra anankiray izay efa nisy atsika hatramin'izay. Raha ohatra tsika tsy miaraka amin'Andriamanitra fa tsy ny sabotsy na ny sabata ihany fa ny ankoatran'izay amin'ny herinandro izay dia tsy manao ininona atsika, manao ininona mihitsy tsika dia tsy tombo ara-panahy mihitsy isika. Raha ohatra tsika raha miaraka aminy isan'andro dia moramora ny ifandraisantsika sy fifankalozantsika sy firesahantsika amin'Andriamanitra. Ary rehefa azontsika izay fitomboana ara-panahy izay dia matsiaro tsika afaka manompo ny hafa amin'ny feno fanaitretena ary afaka tantara amin'ny olona manodidina antsika ny zavatra vitan'Andriamanitra tamin'ny tenantsika izay nataony Jesosy Kristy tamintsika ary mampita ny zany atao hoe teny soratra masina zany amin'ny hafa. Ny fakahitana amin'ny hafa izay nataony Jesosy fony izy tetỳ tany zany ary ny zavatra nataony tamintsika dia vitany Jesosy Kristy ihany koa amin'ny sasany zany. Rehefa tafaraka amintsika dia afaka maneho amin'ny sasany ahona marina moa zany atao hoe fitiavana izay nomeny Jesosy izany, izay fitiavany Jesosy izany. Raha jerevantsika ny eo amin'ny Lioka toko fa 14 ka ny 9:20. Lioka toko fa 14 ka ny 9:20.
Luka toko fa 4:11 fahinam-boroapolo zao ny voalaza zao. Raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny na ny vadiny sy ny zanany sy ny ralahiny sy ny anabaviny eny na ny ainy ary azy na ny ainy koa azy dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Mafy ane zany mafy ny vo tena avo de avo mihitsy zany apetraky Jesosy zany eo amin'ireo mpianatra. Zavatra tiany Jesosy Kristy eto zany dia tsy misy tokony ho tiatsika mihoatra noho i Jesosy Kristy. Tsy misy tiatsika mihoatra an'Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe raha tian'i Jesosy Kristy tsika raha tian'Andriamanitra dia tsy tiany hafa. Fa arakaraky ny itiavatsika an'Andriamanitra dia izany koa no itiavatsika ny sasany. Zany ny zavatra ka angatahana antsika sy zavatra ho tanterahantsika. Ahoana moa ny fomba ilazany zany ao amin'ny ara-baiboly? Inona ny dikan'izany? Hoe tia an'Andriamanitra fo ny hery saina izany. Ny dikan'izany ry havana dia izany no atao hoe l'adoration na hoe makalaza, mikohaka, mame enikaja an'Andriamanitra. Jesosy dia nilaza hoe ianao dia tokony ho tia ahy noho ny mihoatra n'izao tontolo izao. Ny fitombona ara-panahy ry havana dia azo refesina amin'ny fitiavana, amin'ilay fitiavana izay nomeny Jesosy zany. Tady tio tsara ny zavatra voalazako izay. Ny fitombona ara-panahy dia tsy vitany hoe ny fahaizanao na ny fahaizanao ara-baiboly zany na ny atao hoe za efa ela tato am-piangonana. Tsy zany mihitsiny ny atao hoe fitombona ara-panahy. Ny fitombona ara-panahy dia refesina na afatra amin'ny fitiava anananao, ny fitiavana nomeny Jesosy Kristy anao, ny fitiavana izay nizarainao amin'ny hafa. Izy amintsika no tena tiany namantsika, mpiara-miambina antsika eto. Iza mahazo milaza avy ianareo hoe za tena tia mpiara-mianamiko ny olona mpiara-belona amiko tiako. Ndeny eo vakitsika. Ny ao amin'ny Marka toko 12:13. Fa eo no ahitana ny didy voalohany izay nomen'Andriamanitra izany. Izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Marka toko 12:13. Koa tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Asa ratsapanareo ny heriny ty toko sy andininy anankiray ity. Raha ohatra ka tian'Andriamanitra amin'ny fonao, amin'ny herinao sy ny zavatra rehetra anananao ianao, izany hoe manana fifandraisana ety dia ety miaraka amin'izany, mafy mihitsy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Asa raha fantatra hoe inona no zavatra voalaza amin'ny Baiboly ao amin'izany fomba fifandraisantsika an'Andriamanitra amin'ilay tompontsika izany. Zany no antsoina hoe atao hoe ny culte, le culte d'adoration an'Andriamanitra ny Jesosy Kristy zany. Zany hoe manome voninahitra azy, manome fankalazana azy, ary tiatsaotsika tsy mitsahatra mihitsy zany araka ny voalaza ny teny toko sy andininy izay efa hitantsika tao. Raha ohatra ka tia zavatra ianao dia iny zavatra iny matetika no ahindrahindranao. Tiako le fiarako, tiako le smartphone-ako tena tiako be mihitsiny. Ary matetika ny fitenin'le tanora moa zany dia hoe j'adore. J'adore. Matetika izay zavatra izay hita amin'ny anina. Kanefa ny zavatra
voalaza ao amin'ny teny soratra masina dia tsy misy tokony ho adorenao mihoatra an'Andriamanitra. Ny zany zavatra rehetrarehetra zany dia ambany zavatra daholy eo anatrehan'Andriamanitra, na ny fitiavanao an'Andriamanitra na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia tsy ataonao ohatran'ny fitiavanao an'ireny zavatra ateratera, ny zavatra mety ho hitanao eto ireny. Movy atsika raha maheno an'izany teny soratra masina zany araka izany teny baiko izay nomeny azy zany, movy atsika dia manatanteraka izany ao amin'ny fiainantsika. Indray matsitsika rehefa mahafantatra an'Andriamanitra isika, rehefa akaiky ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika dia manontany tena hoe sao dia ohatran'ny hafahafa ihany izay ny fahitan'ny olona ahako zany amin'izany mifandraisako amin'Andriamanitra zany. Sao dia ohatran'ny hoe ridicule raha manao an'izany zavatra zany amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Movezahako sao dia ataon'ny olona fimehezana amin'izany zavatra zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tadidio ry havana, aza eritreretina izay zavatra lazain'ny hafa. Zavatra eritreretinao dia ny zavatra hifandraisanao amin'Andriamanitra fa satria izany ny zavatra lehibe. Aoka anao raha ohatra ka ny hafa no inionao dia tsy Jesosy Kristy, tsy Andriamanitra mihitsy ny interenao fa ny hafa no ekenao raha amin'izay toy zavatra izay. Tadidio fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra itsika dia Jesosy nilaza fa hoe raha tia ahy ianareo dia tia mpiarabelona aminareo koa. Asitsika raha ohatra tsika raha tia ny hafa ihany koa. Satria Jesosy raha ohatra ka nilaza nameo an'ireo teny baiko isan-karazany izay nilazainy tamin'ireo mpianan'ireo, fa satria raha ohatra ka tianareo, raha ohatra ka tia ahy ianareo dia tia ny hafa koa. Eny ry havana, tsy maintsy tia ny mpiara-pianatra amintsika ihany koa tsika. Iza fa tsisa fa tsika rehetrarehetra ihany. Zavatra takian'i Jesosy Kristy dia ny hifankatiavatsika. Marina fa raha tia an'Andriamanitra ahako, moramora no tia an'Andriamanitra, tia an'i Jesosy Kristy. Fa raha mitia ny sasany ahako, mety ho sarotrarotra ihany. Mety tsy mitovy ny fitiavako ny olona sy ny olona mpiara-pivavaka amiko na ny olona fanerasera amiko. Fa satria Andriamanitra tanteraka izy, tsisy fomba rehetra izay ohatrany hoe anomezako tsiny anazy, fa le olona manodidina ahako, olona tsy tanteraka izy ireo, hitako ny kilemana, hitako ny zavatra nataony, hitako ny zavatra tsy mety nataony. Kanefa ny zavatra voalaza amin'ny teny soratra masina dia tsy tokony hijery ny kileman'ny sasany ianao, na hijery ny sasany ianao, fa ny zavatra ny fitiavanao an'Andriamanitra no mitarika anao ho tian'ny hafany koa. Zany hoe Jesosy dia niteny mihitsy izy hoe raha tia ahy ianareo dia ho tia ny fianakavimbe ako ianareo koa. Iza moa zany ny antsoina hoe izany fianakavimbe an'i Jesosy zany, fanakavian'Andriamanitra zany? Tsy iza akory fa ny fiangonana, ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsika dia tokony ho tia ho an'ireo izay mino an'Andriamanitra, tsy ataontsika avakavahana mihitsiny, fa izay tia azy sy manompo anazy dia tokony ho tiantsika toy ny mpianatra rehetrarehetra izay niara niasa tamin'i Jesosy Kristy. Reny mpianatra ireny dia mpianatra ohatra antsika ihany koa. Ireo mpiara-miangona amintsika ireny dia toy ny mpianatra izay niaraka tamin'i Jesosy ihany koa, maha-kristianina antsika. Andeha ho vakintsika ny zavatra voalaza ao amin'ny Jaona 4:13 ka ny 5:13. Jaona 4:13 ka ny 5:13. Izany no ahafantarana ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Raha izany hoe conditionnel le izy. Tsy
tsy zavatra avy automatika l izy araka ny zavatra voalazako teo fa conditionnel l izy raha ohatra ka tsy mifankaty isika tsy tianao ny mpianatra aminao dia tsy ho mpianatra Jesosy Kristy mihitsy ianao. Tsy vitany hoe Jesosy Kristy no hoe tsy vitany hoe ny fitiavanareo anahy ihany fa ny fitiavana ny hafa ihany koa. Ny atao hoe zany hoe disciple zany na mpianatra zany tsy vitany hoe autocollant na le mipetraka ao an-damosiny ao amin'ny fiararinanareo reny no ana hoe disciple manaraha disciple suivez moi na ataoko hoe le resaka étiquette na poisson na ataoko hoe karazana hoe gourmety na hoe ohatrohatran'izany misehonareo makristiananareo tsy zany ry havana ny mpianatra atsika. Ny mpianatra dia tokony ho tiany rehetra, tokony ho tiany fiangonana rehetra izy. Tsy afaka tiany Jesosy Kristy irery ihany fotsiny ianao raha ohatra ka tsy tia ny hafa kosa izay miara velona aminao, miray finoana aminao ao am-piangonana. Marina fa ny rehetrarehetra je tsy ho tanteraka. Mety manana ny kilemana izy, mety manana ny zavatra tsy naompy teo aminy izy. Marina fa mety milaza tsika hoe tsy norany malina mihitsy zany rahalasy anabavy zany fa tena manahirana miara-miaina aminy. Tsy zany, tsika rehetrarehetra dia samy manana kilema, manana tsy fahampiana ary mila an'ilay mpamonjy atsika isika. Zany ry havana, ary zay ny antony nahafaty any Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa satria tsy no itsika tsiraray avy izay tsy tanteraka teo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Asa raha afaka manontany teny tsika tsiraray avy raha hoe tena tombo marina amin'ny ara-panahy ve za ty, tombo marina manana famatorana marina ve za ty, ary move za ty tena mpianatra marina. Zany no tiako teny izay ampitaiko aminareo ry havana amin'izao maraina izao. Engana izany ka ho mpianatra miandry an'i Jesosy Kristy fandrony any amin'ny rahony latitra tsika rehetra. Amen. Ary hitsangantsika hivavaka. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izay no zany afatra nomenao anay an'io maraina izany. Eny tokoa tsy tianao hijanona ny toerana izay misy anay amin'izao fotoana ianao. Tsy tianao izay hijanona amin'izao toerana misy anay izao. Tianao izay mba hitombo kokoa hatrany. Ary ahafahanay mitombo dia ilaina ny eo aminao mandrakariva. Koa ampio izay manomboka amin'izao fotoana izao mba hanokana fotoana iarahana aminao isan'andro ahafahanay mampitombo izany fitiavanay anao izany, ary izay no hitondranay ity ny namanay ary hitarika azy ireo eo aminao. Dia mamela antsy famendrehanay izay vita hatreto ary metezinao hiaraka aminay amin'izany fanapahan-kevitray androany izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Zao dia raisonotsodrano. Hitay anao ne Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka amenanao fiadanana. Amen. Mbola hivavaka ho amin'ny sakafontsika.